Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Maty i Lazarosy. Tapany voalohany, izao no natoko fa 120. Nahoana no navelan'i Jesosy hitrangy izany? Tsy nisaraka izy roavavy sy ny anadahany. Fantatrareo izy ireo? Marta, ilay feno hevitra sy mihetsiketsika foana. Maria, tony sy sarokenatra. Lazarosy, rahalan'izy ireo, izay azo ianteherana foana. Samy tian'i Jesosy tompo, izy telo mianadahy. Rehefa tonga tany Betania sy ny mpianany dia namangy azy ireo. Feno fifaliana foana ilay trano kely, mandra-pahatonga ny Lazarosy narary mafy tampoka teo. Petraka teo anilan'ny fandriny i Maria, feno fanahiana mafy. Ilay anadahany marary zara raha niteny. Nakipiny ny masony. Nijoro teo ambaravarana i Marta ary taitra raha nahita fa hatsatra be ilay anadahany. Maria, Jesosy rery no afaka manampy antsika. Sepotra be ilay iraka. Ary nahita an Jesosy tompo teo amoron'ny Jordana. Jesosy, avy faingana. Maria sy Marta naniraka. Fa marary mafy Lazarosy. Avy faingana. Fa raha tsy izany dia ho faty izy. Tian'i Jesosy fianakaviana kely io. Dia izy mirahavavy sy ny anadahany. Tsy tonga dia nakany anefa izy. Ary nijanona teo amin'izay nitoerana izy niaraka tamin'ny mpianany ka namela andro roa fanampiny. Avy, andeha any sika izao. Matory Lazarosy. Andeha mo azy aho. Raha matory izy dia ho sitrana faingana. Tsy torimaso no nolazaiko fa maty Lazarosy. Maty izy? Faly afa-tsy tany. Noho izany dia hianatra ino ahy ianareo. Tsy azo ny mpianatra mihitsy izay nitranga. Maty Lazarosy ary faly i Jesosy. Ahoana no tokony hianaran'izy ireo hino azy amin'ny toe-javatra toy izany? Te hilaza ve Jesosy fa afaka matoky azy isika, na dia toa nitranga aza ny ratsy indrindra, na dia tsy takatray aza? Efa naleviny Lazarosy. Nitomany be i Marta sy i Maria. Maro ny mpisaona tonga. Te hampionina azy mirahavavy izy ireo. Ankehitriny dia te hanolotra fanazarana kely aho anao. Eritrereto ireto fanontaniana ireto. Inona no nataonao raha tsy namaly avy hatrany nivavaka nataonao na tsy nanampy anao Jesosy? Inona no hataonao raha navela nisy eo na dia ny ratsy indrindra aza? Mbola iny ve ianao fa tianao izy? Eritrereto izany. Amin'ny manaraka dia hoenonao ny toy nyity tantara ity. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.